Miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao a amin'ity anio ity indray dia mpifaliana no izarana ny teny a ampanetretena ihany koa voninahitra ho an' Jesosy Kristy ny amin'ny fiasan'ny teny hatramin'izay ka hatramin'izao mitondra fanafahana mitondra fiainana fanazavana ho an'ny olona tsirairay avy. Marina mihitsy ny teny hoe nandefa ny teniny izy a dia nasitrana azy zany. Marina ny teny hoe tsy miverina maina aminy ny teniny raha tsy efa nahavita izay nampanirahany anazy ary dia tamin'izay fotoana rehetrarehetra nomeny namafazana ny teny tamintsika tsirairay avy zay a dia marobe ireo olona voakasika izany teny zany, marobe no nino a ka nitondra fiainana ho azy a zany teny zany a, nitondra fanafahana ho azy a nahazo ny fiainana mandrakizay ary zany rehetrarehetra zany dia noho ny fiasan'ny fanamasina, noho ny herin'Andriamanitra izay miasa ary zay ny tenenantsika hoe ny voninahitra dia ho azy irery ihany fa ny tena sy ny mpiara-miasa rehetra dia mpanompo tsy mahasoa izay tokony natao ihany no natao. Ary ampisaotra antsika ihany koa ny amin'ny fampaherezana sy ny fitrotroanam-bavaka ao anatin'izao asa izao a, tsika tsirairay avy any samy haharitra amin'ny fanompoana ny tompo. Ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra, ny famantarana hitantsika dia efa marobe ary zavatra rehetrarehetra voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa marobe no tanteraka ary ity toroteny atao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity dia mifatoka amin'izay hoe fampiomanana antsika amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Fampiomanana antsika ny amin'ny fiainantsika ao aorianana zao fahafatesana zao mba hiomantsika ary tsy vitan'ny homana fa mba ho vonona. Dia fotoana anankiray mbola hiomanantsika indray zao a mba tonga antsika ho vonona amin'izay fotoana fiverenan'i Jesosy Kristy a eny amin'irao lanitra aka ny fiangonana irariana dia izao sy ianao izay mandray an'izao teny izao a dia samy ho isan'ilay fiangonana 5 ilay virjiny 5 natahirin'ny solika lay voalaza ao amin'ny mpitory-teny hoe ho fotsy mandrakariva ny akanjo ary tsy hiala ny diloilo eo amin'ny loha. Ny diloilo dia ny fanamasina, ny fotsy dia ny fahamasinana sy ny fahadiovana. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 3:12 dia milaza hoe hitafio Jesosy Kristy zany hoe samy hitafy an' Jesosy Kristy ary hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ho isan'ilay ho ankarina rehefa ho avy Jesosy Kristy. Fiangonana no ankarin' Jesosy rehefa ho avy izy eny amin'irao lanitra, fiangonana iray fa rantsana maromaro fa mitambatra ho fiangonana iray ary zay no anezahanay tsy miato a manambara ny tenin'Andriamanitra mba ho fiainana ao antsika tsirairay avy a, mba hampiomana antsika tsirairay avy a fa ty tenin'i Jesosy Kristy ty teny ao anatin'ny baiboly ity a rehefa inotsika dia mitondra fiainana ho antsika izany. Androany a ny teny tiana ho zaraina amintsika indray a dia ny amin'ny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Ny ho ankarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra dia hoy ny voasoratra ao amin'ny Matio hoe Matio 5 hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Aty amin'ilay foko zany manahoana ny ao am-poko ao fa zay ny jeren'Andriamanitra ary zay madio am-po no hiakatra rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra. Androany a dia miteny ny tenin'Andriamanitra amintsika mba hitandremantsika n'io fo io amin'izao vaninandro iainantsika izao 224 zao a andro sarotra zao. Raha tenenina dia zao le zainy Paoly amin'ny epistily hoe any aparany any a dia isy andro mahory. Zany hoe le zao vaninandro iainantsika zao a le raha vao tsy mitandrina antsika dia tena anisan'ny zavatra hitantsika, zavatra rentsika, zavatra fantatsika dia anisan'ny marobe ny zavatra mety hakarariny fotsika io, marobe ny zavatra mety animban'io fotsika io raha vao tsy mitandrina antsika, raha vao tsy miambina antsika. Ary zany indrindra ny hanomezana n'ity tenin'Andriamanitra ity androany hoe tandremo ny fo mihoatra noho izay tokony ho tandremana satria avy aminy ny havian'ny aina ny azoko fiainana, azoko aina, ahafahako tena hoe mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manana fiadanana, fitsarana, fitoniana ary manana antoka fa ho akarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra dia ny fananako fo madio. Zavatra misy dia mety hialo ny foko io, mety ho tezitra io foko io, mety hanana fo lentika, mety tsy hamela ihany koa io foko io a ary hitahiry fatezerana. Zay zavatra zay mila hoe tandremana, mila tandremana isan'andro san'andro. Zao vaninandro erantsika zao a dia te hisarika anao ato amin'ny Salamo a 7:70
tsy ho vakiako ny salamo fahatelo amby fitopolo satria ny fotoanantsika dia tsy tena hoe maharitra ela fa salamo fahatelo amby fitopolo dia andininy 8 ny ao anatin'io fa raha resahana ny amin'ny hoe salamo fahatelo amby fitopolo io zay ny foroniny zay hira firanana ataon'ny asafa dia miresaka ny amin'ny hoe fanambinana ny ratsy fanahy zany hoe ao anatin'ilay ratsy ataony ao anatin'ny zavatra tsy mety ataony ao anatin'ny zavatra tsy rariny ataony dia tonga saina ny mpanao salama hoe toa ny tsisy valiny izy zany to arakaraky ny anaovany ratsy a nohatra ny mampiadana anazy to arakaraky ny anaovany ratsy a ohatra ny mampilamina sy ohatra ny mampety ny fiainany ary raha mamaky ny salamo fahatelo amby fitopolo io ianao zay ataoko hoe ny salamo zany a dia taonjato tany amin'ny taonjato fahafolo talohan'i Jesosy tany namoronana azy sy ny taty aoriana zany hoe fa ela be zany zavatra zany nefa raha mamaky ny salamo fahatelo amby fitopolo ianao dia ohatrany hoe amin'izao vaninandro iainantsika izao 124 zao mihitsy a ny zavatra voalaza ato azay mahafinaritra ty ten'Andriamanitra ity satria tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny fotoanany d'actualité tsy lahany andro io ary marina ny teny Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniny tsy maholevona fa raha mamaky an'io salamo fahatelo amby fitopolo io ianao dia tena ohatrany hoe miaina amin'izao vaninandro zao mihitsy ny mpanoratra azy Asafa rehefa miresaka ny zavatra natao hoe tsy misy fanantenana fahafatesan'ny ratsy fanahy nahoana ozy izy no ny préare no manana fiadanana to milamina to ambinina to tsisy zavatra mampanantaina azy to tsisy zavatra manahirana anazy ary ao anatin'izany tsy fahamarinana zany a ao anatin'izany tsy rariny ataony zany a ny fanambakana sy ny tsy mety rehetrarehetra ataony a dia ohatrany mbola mandeha foana ny zavatra ataony ohatrany mbola mety foana ny ataony ary hoy izy hoe mireare izy a hoy izy hoe mizaozao izy ao anatiny ao a ary misy fahalozana eo amin'ny fiainana mety mianatra zavatra maro sika zay manaraka an'izao teny zao mety misy zavatra tsika iainantsika personnel mihitsy hoe mety misy tsy rariny a iainantsika mety misy zavatra tsy aradrariny a miatra amintsika ary zay mihitsy ny ten'Andriamanitra koa amin'ny Isaia ao hoe na veriny marina nanjavona ny marina amin'izao fotoana lasa ny marina to lasa disonay ary ny diso lasa marina ny tsara lasa ratsy ary ny ratsy lasa tsara zao zany le fotoana ny fifangaroarona ary tena ao anatin'ny faratsiana tanteraka ary eo amin'izany rehetrarehetra zany dia zao ny foko mila tandremako mba tsy fendoatra mba tsy alona mba tsy ho tezitra mba tsy ao anatin'ny tsy famelan-keloka fa zay zavatra nahazo ny Asafa rehefa niteny tamin'io a raha vakiko kely ny andininy voalohany hoe Andriamanitra ozy izy mahasoa ny Israely tokoa dia izay madio fo fa izao dia saika nibolasitra ny tongotro saika solafaka ny diko satria ny alona ny préare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy ny alona ny préare aho izy raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy amin'izao fotoana zao ngenao tena mahita zavatra tsy rariny be da be amin'izao fotoana zao anao lasa mahita zavatra tena hoe tsy aradrariny zavatra maro atao ary be da be ny akasiparany ary raha reny ny jerentsika ary raha reny ny raisitsika poa dia araritsika ary indrindra tsy vitany hoe arary fa ho tafasaraka amin'Andriamanitra tsika fa izao ny zavatra tia napetraka amintsika hoe Andriamanitra no efa mifeny zavatra rehetra Andriamanitra no efa mitantana zavatra rehetra araka ny sitrapony manahoana ny toe-poko a ao anatin'izany raisiko indray no andininy fahenina amby folo ny andininy fahenina amby folo alohan'ny andininy fahenina amby folo izy a dia mamaritra ny zavatra rehetrarehetra ataony ny ratsy fanahy na hatramin'ny fahafatesany azo izy a to tsisy fanaintainana milaza n'le fanambinany ratsy fanahy sy ny zavatra maro samihafa izy a ary io le niteneny hoe ny alona izy a saika ny bolasitra izy a fa eo ny kasihan'ny fanahana azy ary eo ny asan'ny ten'Andriamanitra taminy ary tiana itenenana amintsika ihany koa hoe mba hiverenantsika tsara atao voasoratra hiverenantsika tsara ao anatin'ny baiboly sy ny sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny andininy fa enina amby folo dia nieritreritra tahalala izany zavatra zany aho kanjo sarotra teo imasoko zany mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany teo zany ny lakleny raha mamaky an'ity salamo fahatelo amby fitopolo ty ianao dia zao any amin'le sitrapon'Andriamanitra ny jerenao any amin'le hoe ny zavatra nataon'ny mpanao salamo zany dia zao raha raisina ohatrany hoe sarina izy ohatrany hoe niditra atao amin'ny tranon'Andriamanitra izy niditra atao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra izy a dia tao izy a nihevitra ny ho farany ozy izy ny saintsaina ny sitrapon'Andriamanitra zay koa ny zavatra tena tia napetraka amintsika hoe rehefa misy zavatra atao misy zavatra heverina
misy zavatra hitanao eto ambonin'ny tany sy ny zavatra maro miatra eto de vero ny farany. Anahoana ny farany? Ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy farany daholo, ary Andriamanitra hitsara ny tsirairay avy arak'izay zavatra nataony. Tiako vakina aminao zao ato amin'ny mpitoroteny. Mpitoroteny toko 12 andininy 17. Mpitoroteny toko 12 andininy 17 de zao ny voasoratra ato hoe ary rehefa re zany rehetra zany de izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra ozy izy de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ho ratsy. Zay ny farany, zay ny farany. Zany hoe tsy misy mialamaina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy mialamaina eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra, fa hitan'Andriamanitra daholo io. Ny fitsarana eto tany mety tsy ahita, ny fitsarana eto tany mety afaka avidim-bola. Raha manao meloka ianao, raha manao tsy mety ianao, manam-bola ianao de voalaza hoe mandoa caution, mandoa vola ianao de afaka ianao tsy migadra ianao nalo vola ianao, vao vidy vola. Nefa ianao mety hoe namono olona, mety ianao mety hoe nisoloky, ianao mety hoe nangalatra, ianao mety hoe nanambaka, ianao mety hoe nanodikodina vola, de afaka ianao rehefa malala olona, rehefa manam-bola, rehefa mahafantatra olona. Zay le fitsarana eto tany, zay le fitsarana amin'ny tanila, zay le fitsarana amin'ny tongilana. Ary betsaka ny mety hoe marary fo noho zany zavatra zany, betsaka ny mety malahelo mitomany ory noho zany zavatra zany, betsaka mety misendoatra mihitsy ary lasa ao anatin'ny fahatezerana. Fa za teteny aminao hoe toneo ny fahatezeranao, aoka tsy rehetra ny fahatezeranao no ny ampanao ratsy hoy ny voasoratra. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy ny afaran'izany. Mitony, ary ny afahanao mitony de miditra ao amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra, ny afahanao mitony de ny miaona amin'ny Jesosy Kristy, ny afahanao mitony de mandray ny fanamasina mba hanananao fiadanana, hanananao fitoniana, hanananao fifaliana. Io nge tsy voatandroko rery io foko io Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny rainy amin'ny lohabolana hoe anaka atolory ihany fonao. Ny fonao zay maratra, ny fonao diso fanantenana noho ny amitragna zavatra eto amin'ny firenena, eo amin'ny fiarahamonina, noho ny amin'ny tsirary no zavatra tsy mety rehetrarehetra, de zao no lazaiko anao. Mbola ie ratsy io, ny ratsy mbola ie ratsy foana, ny mpanambaka mbola ie betsaka foana, ny zavatra tsy mety mbola ie iampy foana, ny tsirary mbola ie iampy foana. De enao amaly an'izay, de enao imenimenina ao amin'ny réseaux sociaux ao, enao amaly bontanao amin'ny zavatra rehetrarehetra ao, nefa tsisy zavatra iova. Ilaina mijoro amin'ny fahamarinana, ilaina ny manohatra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra, fa ny fo hoeto eo amin'ny Jesosy. Ny fo tena hoe ataovy tena hoe miaona ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary hanananao fiadanana. Zao nge lazaiko antsika tsirairay avy ny fanjakantsika netsy eto amin'izao tontolo zao hoe. Zay ny lazaiko anao. Ty fanjakana eto ty de fanjakan'ny olombelona 666. Ty fanjakana eto ty de fanjakan'lay ratsy, fanjakan'izao tontolo zao. Tadio Jesosy rehefa atao amin'ny filazantsarany Jaona de ozy mihitsy izy tamin'ny mpianatra hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao. Izao sy anao ry havana malala. Izao sy anao zay any Jesosy. Izao sy anao zay mandre an'ty teny ty de zao no lazaiko anao. Ty eto tany ty de mandalo 70 taona, 20 taona raha tahiny mateza. Aza lanina amin'ny famitahana olona, aza lanina amin'ny fanambakana, aza lanina ao anatin'ny fahotana, aza lanina ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny akasiparana, ao anatin'ny zavatra tsirarina sy ny tsy mety rehetrarehetra, mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina avokoa zany rehetrarehetra zany, tsisy afa-miala maina eo. Te amaky indray ahako ato amin'ny Jaona toko fahadimy Jaona toko fahadimy andininy 7:20. Azagaga am'zany, fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, de ivoaka izy izay nanao tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana ho fanameloana, ho fahameloana, ho fitsarana, ho any amin'ny elo zany. Zay zavatra zay zany ho avy zay fotoana zay. De te ampahery anao hoe tena miorena tsara ao amin'ny Jesosy hitoetra amin'ny fanatrehan'ny Tompo ianao fa io fo io mora tohina, mora taitra, mora misafoaka ary mora mitoetra ao anatin'ny fahatezerana. Nefa raha vao mitoetra ao anatin'ny fahatezerana ianao, nefa raha vao mitoetra ao anatin'ny fialonana ianao, raha vao mitoetra ao anatin'ny fangidina ianao, de tsy madio ny fonao,
ary rehefa tsy madio ny fonao ianao tsy afaka ite mihitsy hoe nono nataony ranona ne, nono nataony ranona zatsy ene, nono nataony tatsy amin'ny akavarana, tatsy amin'ny akavire, natonga ana naloto fohatrany io, anao i fonao io. Ary zany any tompondray ny mandrarà an'izay olona rehetrarehetra natonga an'izany, fa zao ianao efa nentina teo am' Jesosy ianao. Efa nambara taminao ny tenin'Andriamanitra hoe teo am' Jesosy zay manavesatra, hoe teo am' Jesosy zay manahirana. Fa zay nylazay ny tenin'Andriamanitra, jerevy tsara voasoratra teo hoe mandrapiditra tao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra ka nihevitra zay ho farany. De toizako ny amin'ny 9:7 9:7 eo am'izay mahasolafaka tokoa, eo am'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripakao oringana izy. Hia, ravy indray mpimaso izy, levona izay matin-javatra matahotra, levona izy matin-javatra matahotra izy. Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofony ho tsinitsinina, de tahaka izany tompo no anaovanao ny endriky reny ho tsinitsinina raha mifoy ianao. Ry fiangonana malala an' Jesosy, mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny rariny, mandehana amin'ny nitsiny. Ianao zay mpianatry ny tompo, ianao ihany koa zay mety hoe mbola tsy mpianatry ny tompo am'izao mahenao zao teny zao, za tena te hanasanao hoe midira ao am' Jesosy ianao. Fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy no afaka hitondra fitsaharana ho anao, izy hitondra fiadanana ho anao. Avy alao izy no anjaka eo amin'ny fiainanao izy ny andraikitra an'izay adinao, zay fitsapahanao, zay zavatra manahirana rehetrarehetra, Andriamanitra hay tsara. Vao tsy ela akory zay tamin'ny latsinainy nahita ny gazety hoe nisy mpitondra fanjakana teto Madagasikara, tompon'andraiki-pirenena lasa nitsoaka tany Mayotte, de aveo nitsoaka tany Suisse, nanao fanodikodonam-bola sy ny zavatra maro samihafa eto. Be da be ny olona afaka mitsoaka rehefa manam-bola, rehefa manana lalana, ary mety marary ny fon'ny sasany am'izany, mety malahelo ny fon'ny sasany am'izany, mety tena hoe misy fahatezerana ny am'izany. Toneo ny fonao, mitonoy ianao. Afaka niala teto izy fa eo anatrehan'Andriamanitra io conscience io fieritreretana io, tsy afaka am'izany izy. Ny malagasy ary am'teny hoe alao enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra. De mihevitra avy ianao fa miadana ny olona ao anatin'ny tsy fahamendrehany, ao anatin'ny faratsiana, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny kolokolo nataony, enjehany nenina izy enjehany fieritreretana izy ao anatin'izany. Ary io zavatra io de zay ny voalaza teo hoe mbola ho avy ny fitsarana, mbola ho avy ny farany, fa ianao midira am' Jesosy mandrakariva. Zao napetrako teny ho anao an'ity androany ity, amin'ny 5:20, ataovy Jesosy ny ankinany fonao, ataovy Jesosy le vatolampy ijoroanao, ataovy Jesosy ihany koa le vatolampy ialofanao. Tenin'Andriamanitra ao Matteo de mahafinaritra be hoe tahaka ny anombany reny akony zanany eo ambany volonelany, ny tiako anombananao, midira ao. Re malala an' Jesosy, midira ao zay mandre rehetrarehetra eto androany hoe ny adinao apetrao am' Jesosy. Aza mandeha ara-nofo, fa ny nofo manoatra ny fanahy, ary ny nofo mitarika ao amin'ny fahafatesana. Fa androany 5:20, iza no ay any an-danitra, ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Le anjara tsara indrindra ao aminao dia ao am' Jesosy, ary zay voafaritra ho anao, Jesosy mihazo an'izany, ary Jesosy manome ho anao. Fa ny fonao ataovy manana famelan-keloka, ny fonao ataovy mitoetra ao anatin'ny fahadiovana mandrakariva, ary raha Jesosy ny anadio. Fa indro very zay lavitra anao, aringanao zay rehetrarehetra mijangajanga mafoy anao. 9:20 no iriko mba ho teneninao, no iriko mba tena ho resahantsika eo am' Jesosy hoe fa izaho dia nio akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra. Ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara anao, ny eo akaikin'i Jesosy no mahatsara anao. Androany hoe teo amin'ny fonao, hoe teo amin'ny sainao, hoe teo amin'ny fiainanao ray manontolo, ao anatin'ny ady ve ianao, ao anatin'ny fitsapana ve ianao, ao anatin'ny zavatra tsy mendrika, tsy rariny rehetrarehetra ve ianao, diso fanantenana ve ianao, malahelo ve ianao, latsa-dranomaso ve ianao. Mbola misy fanantenana ao am' Jesosy zany, mbola misy fanantenana ao am' Jesosy zany. Tsy atoko-pivavahana ny atoroko anao, tsy mpanompon'Andriamanitra ny atoroko anao, tsy lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra ny atoroko anao, tsy resaka toko-pinoana, tsy resaka fanaovana asa, tsy resaka fandoavam-bola sy ny maro isan-karazany, fa resaka fiainana, resaka connexion, resaka fitiavana, resaka fomtempo ho anao sy Jesosy. Izao de ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara anahy. Satria maninona? Satria eo anao manana fitsarana, eo anao manana fiadanana, eo anao manana fiainana mandrakizay, eo anao manana antoka, manana hoavy mamiratra ao am' Jesosy. Tiany zay hoavy mamiratra zay, fa hoavy Jesosy akany fiangonana dia iara-iakatra aminy ianao, iaraka ho akariny ianao, roraisiny ianao rehefa tonga izy any amin'ny raolanitra, raha mitoetra amin'ny fahadiovam-po. Androany ary, samy mamindiny tena,
sa mamerina ny lalany eo amin'ny lala tsara dia eo am' Jesosy Kristy avy alao zay vesatra rehetra, avy alao zay lolo-po, avy alao zay tsy fitiavana, avy alao zay tsy famelan-keloka. Ndao lay fofombady vonona no ampakarina lay fo madio, lay fo madio. Lazaiko anao fa ny ratsy dia ratsy foana, ny akasiparana isy foana, ny tsy famarinana mbola isy foana, ny tsy mety mbola isy foana. Raha avelanao ireo ny conditionnen'ny fonao dia arary sy alahelo foana ianao. Fa eto eo am' Jesosy raiso ny tenin'Andriamanitra raiso ny fanamasina nazavanao eno ny teny mamy lazainy Jesosy aminao hoe sarobidy ianao, maminy ianao, tsy foiny ianao. Izy manana hevitra everana anao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananao fanantenana any amin'ny farany. Iaina araka sitrapony ianao ary fantatrao fa mandalo ny atao tany, fanjakan'Andriamanitra tsy atao tany fa ny fanjakan'i Jesosy dia ao aminao. Ary ho avy Jesosy hakanao eny amin'ny raholanitra mba hisananao kariny ianao rehefa ho avy izy. Tera laza voninahitra dia ho azy fitsarana fiadanana ao amintsika tsirairay avy ho talonaka ny fonao andairan'izany teny zany amoa hitombo ary hitondra votsara ho an'i Jesosy ianao. Halleluja, amen.